fa nanao fanambarana makasika ny raharaham-pirenena na ny marimarina kokoa makasika ny firosona ao anatin'ny fanatanterana ny fampiavana pirenena ny mpikambana teo aloha tao anatin'ny congrès ny teteza mitaratsika toy izao manaraka izao ny makasika izay zay zany dia mitrotroam-bavaka foana ny ahafahana magnatanteraka ny réconciliation nationale satria hitanay ny ezaka ataon'ny FFKM indrindra koa fa famoroso dingana lavitra be dinika ataon'ny SADC atao amin'ny député raika amby roapolo miaraka amin'ny président l'Assemblée nationale Jamaky Somaly ka onay mivansy Ravalomanina dia mbola mitaky foana ny fampimerenana anazy eny Faravohitra satria sy mendrika azy toerana ny Dego satria izy nagnatanteraka ny feuille de route araka article 20 ka zay dia mitaky ny ahafahana ny magnatanteraka ny feuille de route manontolo zay mbola sy tanteraky anisan'izany ny fampodina système politique rehetrarehetra ny fanokoafana ny MBS ny radio fahazavana ny radio gasy ny radio mada dia ny famoahana ny gadra enina amby folo miralahy ao Antanimora amin'izao fotoana izao ary zay dia misaotra ny ampolafikery politique rehetrarehetra indrindra fa ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao taritin'ny président Ira Zomampena sy premier ministre Paul Roger nanaiky fampirarana fampidinina eo anatrehan'ny international kasika ny raha président Ravalomanana io ny faharoa manaraka zahay dia maneho eto sahady fa rehefa vita ny réconciliation nationale io fiekenay le hoe ho rarana sy lasaka zay président efa nitondra teo na tamin'ny transition zany na tamin'ny voafidim-bahoaky fa izay niteraka crise eto Madagasikara amin'izao fotoana izao sy famalahana malalaka ny voaka malagasy rehetrarehetra afaka manan'izao ifidy isafidiny zay olona tiany apetraka hitondra ny tany sy ny firenena dia ny programme nay rapiso moa zany trotrona imbavaka manomboka rapiso atao amin'ny magoroa dia sabosy mbola mitoy dia atoinay miaraka amin'ny FFKM agny sy mamasina amin'ny lahatolakandro raha nanao CT zay dia lalàna ny fanolaninay le article takinay fa zay tsy manakorotana fa mitaky ny zavatra efa fitaradalàna ary dia eto ny anentanana mbola manentana ny namana rehetrarehetra zay mpanarady amin'ny président Ravalomanana tsy hitondra korotana fa hitondra filaminana ny antony joroana hatramin'ny farany ary ihany koa mba hialana an'le crise fa tena amin'ny falatsakakaterena vahoaka malagasy